Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina toko 20 andininy 20 tapany by. Site web kristyfiainantsika.com. Manahoana daholo io, salama aveo de faly miaraka aminao indray a ao anatin'izao fiarahantsika midinidinika izao mba ho fiainantsika tokoa isan'andro ny tompo, mandray ny tenin'Andriamanitra isan'andro de fiainantsika isan'andro ny tompo. Ny fiainantsika andavanandro, anisan'izany a ny fikarakarana ny tontolo iainantsika de tena fanompona an'Andriamanitra. Raka ny Genesis toko 2:15 manao hoe ary Jehovahandriamanitra nitondra andra-lehilahy ka namponina azy tao amin'ny saha Edena hiasa sy hitandrina azy. Maro no mihevitra fa ny asa atao manomboka amin'ny latsinainy ka hatramin'ny sabotsy de asa ara-nofo ho an'ny nofo, asa araka an'izao tontolo zao, asa ho an'ny kaisara ary de tsy misy idiran'Andriamanitra. Ny alahady ihany no an'Andriamanitra, ny any am-piangonana, ny ara-panahy no mahasarotiny an'Andriamanitra. Zany no fahadiso-kevitry ny olona maro. De mirohatra mivavaka tokoa ny olona anome ho an'Andriamanitra amin'ny andro alahady. Fa ny akoatran'ny alahady de tsy misy idiran'Andriamanitra. Ninonninona na ny fiainan'ny ankonana na ny asa fanao andavanandro. Ka rehefa tsy idiran'Andriamanitra io, tsy idiran'ny devoly, ka voafitaky ny laingan'ny devoly ny olona, fampisarahana ny ara-nofo sy ny ara-panahy. Tsy misy idiran'Andriamanitra ny asa, tsy misy idiran'Andriamanitra ny resaka ara-bola, tsy misy idiran'Andriamanitra ny fialam-boly, ny fahoriana, ny olana sy ny sisa. Tena fitaka be familiana lalana fanangolen'ny devoly izany. Dia mahazo laka amin'ny fiainantsika isan'andro ny devoly de zany no mapotika ny tontolo iainana, mapotika ny tontolon'ny asa, manjary tena anjakazakany devoly tanteraka ny tontolo ara-bola, ny fananatany, ny fitsarana satria tsy misy idiran'Andriamanitra ho izy. Fa rehefa alahady de amporosian'ny devoly ny olona andeha ho any am-piangonana anolotra be deaibe ho an'Andriamanitra, fa ny atao ihany. Ny fanompona an'Andriamanitra voalohany indrindra nampanoviny ny zanak'olombelona, nampanoviny any Adama sy Eva de ny hitandrina sy hiasa ny sa. De mandrak'androany zany saro-piaro amin'ny tontolo iainana, amin'ny fiainana andavanandro Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe any Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy. Ka ahoana no tsy idiran'Andriamanitra amin'izany? Mba iainantsika isan'andro ny vavaka nampianarin'i Jesosy hoe atao any sitraponao ety an-tany, atao any sitraponao amin'ny asa, amin'ny fianarana, amin'ny fiainana andavanandro. De ahita fiadanana amin'izay iainantsika isika. De mirary tontolo andro feno fahasambarana ho anao ry havana. Andeharantsika hivavaka mba avelanay anjaka amin'ny sehatr'asa rehetra eto amin'ny firenenay tokoa ny ianao Jesoa. Amen. Kristy fiainantsika.
kristy fiainantsika isan'andro kristy fiainantsika isan'andro ho jesosy izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be jaonina toko 20 tapany site web kristyfiainantsika.com